Alleluia, mbola miverina eto an-trantsika navarany hatsaran'ny Tompo, ny hatsaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hivavaka antsika iny Andriamanitra Tompo rainay tsara indrindra ao, mbola misaotra anao hatrany izay satria afaka anambara ny hatsaranao, ny alebiazanao Tompo. Mahafinaritra tokoa ny miaraka aminao, mahafinaritra ny manompo anao. Izany no ankalazanay mandrakariva ny anaranao raha eo, ka dia anambara ny hatsaranao eto ka mangataka ny fanainao masina efa ampiteny ahy ary anombo ny nofoko rehetra, angina ny nofo rehetra fa ianao ilay Jesosy Kristy Tompo no isandratra ny anaranao amin'ny alalan'izay nofo nambaranao Tompo. Misaotra Jesosy eo. Amen. Amen. Araka ny nofo io zany hoe nanositra diloilo ihany Tompo, nanositra diloilo. Ny diloilo ihany koa fantatsika fa endrika ny fanahy masina, endrika ny fanahy masina. Ny ten'Andriamanitra ihany koa milaza hoe ny fihevitra tsy mba fihevitrareo, ny fihevitrantsika olombelona tsy fihevitra tsika, ny fihevitran'Andriamanitra tsy fihevitrantsika, ny fihevitrantsika olombelona dia zavatra hitantsika maso fa Jesosy mahafantatra ny zava-miafina rehetra. Ka alohany zany izarako ny nofy vakiko ny ten'Andriamanitra SAMOELA16 toko 4:10 andiny 7:10 izay efa fantatsika tsara ny nanosorana ny Davida, ny diloilo nanosorany Samoela any Davida. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Samoela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny, ary ny fanahin'ny Tompo dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'ny andro iny. Dia nitsangana Samoela ka nakany Rama. Amen. Hitantsika eto zany fa nitondra ny sarany hoe endrika moa zany eto, endrika hoe raisina zany hoe Samoela azo oharina plasin'Andriamanitra, plasin'ny Samoela ihany koa satria izy mpanompon'Andriamanitra, mpaminan'Andriamanitra, ary ny diloilo dia fanahy masina izay efa fantatsika. Dia tamin'ny 14 avril 2023 teo no nanosoran'ny Tompo ilay diloilo. Za zany avy nivavaka tamin'izay fotoan'izay dia mipetraka aho dia sondriana tory zany dia matsapa zany menaka, feno menaka ny voloko, feno menaka tena litsaka. Dia ahoana moa zany tena zany hoe fetafeta menaka zany, dia mavesatra zany aho. Dia avy eo nahita mpanompon'Andriamanitra aho dia mpanompon'Andriamanitra moa zany fa vehivavy, fa le izy zany anjely, satria anjely zany afaka maka endrika mpanompon'Andriamanitra ihany koa ny anjely, dia afaka maka endrika satria izy vehivavy. Dia hitako izy le teny ho anazy tsy anambara le teny satria anahy manokana le teny, fa ny teny teneniny tamin'izay hoe Moïse, nantsoiny zany hoe Moïse. Halleluja. Mosesy, fa en français ny teneny hoe Moïse. Dia za zany manantona azy aho fa tsapako zany tena hoe miakoka amin'ny tany amin'le voloko feno menaka. Za tsy hoe mandohalika eo aminy fa ohatrany tsapako zany hoe miprosterne zany zaho, miankoka. Dia misy teny fa le teny anao fa
le teny fotsiny teneniko hoe ny antsoina anao hoe Moïse hoy izy. De avy eo hitako niakatra izy. Izy miteny eo an-dohako avy eo izy lasa niakatra. Hitantsika sady hoe drony anjely miakatra zay zany avy eo miakatra izy. Fa izy zany maka forme na olona, naka forme vehivavy izy. Alléluia, alléluia, tsara ny Tompo. Amen. Ka ny Diloilo dia azo oharina mifanahy masina ary tena ilaitsika zany amin'izao vaninandro farany zao mangataka atsika dia omeny Jesosy satria mila ositra atsika, mila ositra ny fanahy masina atsika bebe kokoa afahantsika hitombo ara-panahy, afahantsika handroso satria maro ny ady atrehantsika. Ilaivantsika ny ositra avy amin'ny Jesosy. Marina ilaina le ositra ny tanan'olona, manetra tanana sy ny sisa, fa tena zava-dehibe dia le tena siro naturel mihitsy. Jesosy mihitsy no manositra atsika. Amen. Tena hoe fifaliana na rehefa avy eo rehefa taitra tena faly. Wow! Jesosy nanositra ianao ny Diloilo. Amen. Ka isaorana Jesosy amin'izay ositra omeny atsika zay tena hoe voninahitra ho azy irery ihany. Mpanetretena lehibe ary ihany koa zany zay le niteny nitondrako teo hoe fihevitro tsy mba fihevitra ny fihevitra ny Tompo tsy mba fihevitra atsika. Le ten'Andriamanitra nomeko teo satria ndraindray tsika mety hoe Moïse nahoana zany za zany antsoiny Moïse io, zany antsoiny Moïse. De satria atsiarovako izay zavatra zay zany ndraindray tsika mety miteny hoe Mosesy nefa lehilahy, nahoana za vehivavy no antsoiny Moïse. De nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay koa atsiarovako an'izay antsoiny Jesosy izy rehefa amin'ny Nofy izy miteny aminy Jesosy de Paoly antsoiny azy nefa izy vehivavy. De tsaroko izay zavatra rehefa niantso anahy hoe Moïse izy. De hitantsika amin'izay hoe ny fihevitra antsika olombelona tsy fihevitra Andriamanitra satria ny fihevitra antsika ndraindray miteny tsika hoe tsika vehivavy. De ahoana ny antsoiny Moïse? Zay zany ny anarana ny antsoan'ny Tompo de tena hoe isaorana Jesosy iraka n'ilay anjely fa izy hoe afatra avy amin'ny Tompo ilay izy. De le afatra nomeny moa aorian'izy ny antso hoe Moïse de nisy afatra nomeny fa anahy manokana izay zavatra zay tsy azoko ambara anareo. Alléluia. Fa zay zany hoe nambarako hoe Tompo afaka manositra atsika rehetra, tsy hoe ho ahy irery ihany na ho an'izay voatokana irery ihany fa ho atsika rehetra afaka mahazo ny ositra ny fanahy masina atsika. De ilay Diloilo ny fanahy masina, ilay afo ny fanahy masina. Alléluia. De raina Jesosy de voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Raha mbola tsy tonga Jesosy mbola miverina eto an-tranontsika ho voninahitra an'i Jesosy irery ihany. Amen. Amen.